Nanatevina ny antsony mouvement fédéraliste tiana sy sava hatany ambanja ny filohan'ny PSD Ramatoa Eliana Bezaza izy ireo rato izay efa manana lalam-panorenana irosona ny amin'izay rafitra fédéral izay. Fotoana izy io nanaovana fampiresam-peo ho an'ireo mitovy-hevitra ny amin'ny izay rafitra fédéraly izay ary dia fantatra fa i Ramatoa Eliana Bezaza no mpandrindra nasionaly ny hetsika fédéraliste. Nandritra ny fivaniana ny teto amin'ny UTV Madagasikara indray ary no nitondrany fanazavana ny antsipriany ny votoatiny inona marina ny lafy tsarany sy ny tombona n'izany rafitra fédéral izany. Nananty tanitra moa ity farany fa tsy marina velively ny filazana fa hiteraka adiboka eto Madagasikara ny fametrahana ny rafitra fédéraliste fa voamay aza manomevana nisy mpanakolikoly sy ireo izay everina fa manao tantera fadrafitra ny firenena nisy tsona hoe centralisme décentralisé. Ato anatiny ity fanadihadiana ity no anasana impitiavananao anaraka hatramin'ny farany izay fanazavana mikasika ny hoe ny lafy tsara ary ny lafy ratsy ny antsona hoe izay fiovangongony mpahefana an-drenivohitra izay ary ity mety ho tombony amin'izay rafitra fédéral izay. Ramatoa Eliana Bezaza. Ny manazava ny sain'ny olona mikasika an'ilay hoe fédéralisme satria manjavozavo sy maizina be ny fahazahoan'ny olona azy ka lasa lobavatra amin'ny hoe fampiadiana poko ny olona izay tsisy idiran'izany mihitsy ny resaka fédéralisme satria zany fampiadiana foko zany anie sanatria isan'izany avy amin'ny hoe misy foko roa tsy mifanaja fomba ohatra zay manko ny fomba ny gasy ka rehefa tsy mifanaja fomba dia vory ny olon-dehibe hampiatra ny fomba matetika zany hoe matiomby zavatra ohatran'izany hoe mifampihavanana ka tsy sidiran'izany mihitsy fa ty rafitra politika hitondrana firenena fandrindrana organisation ny fomba fifandraisana ara-ekonomika ara-sosialy ao anatin'le firenena. Le fomba fifandraisana teo aloha izay centralisme zany io zany tokony ho mety io le lalam-panorenantsika zany centralisme décentralisé zany hoe misy foibe ao amin'le foiben'ny firenena manana ny fahefana izay décentralisé dikan'izany zarainy zay le lalam-panorenana. Ny zava-misy anefa io fizarana io tsy misy zara fa misy ary zara vilana ka ny fomba fandehanan'ny any amin'ny ekonomia monko zany amin'ny toe-karena ny tena mamparary ny olona. Ny fomba fandehan'ny toe-karena dia ny famokarana rehetra iran'ny Madagasikara dia manatitra ny hetra any amin'ny foibe. Mazava ho azy ny hetra no entin'ny fitondram-panjakana miasa naiza naiza ka io hetra io zany rehefa tonga ohatra tokotra hoe Majunga hoe maka hetra amin'ny pêche ny pêche-nay ao Majunga ao misy 5000 tonnes de crevettes ahondrana isan-taona farafahakeliny dikan'izany ny hetran'izany mandeha ny amin'ny millions d'euros mahery. Ao faritaninay ao koa misy volamena aman-taonina zay kely fotsiny déclaré fa vola be tsy toko tsy firohana. Inona nefa no azonay amin'izany alefa ny Antananarivo daholo le hetra dia ny miverina resaka millions d'euros ny resahana millions d'ariary angamba no miverina dia ny asa adidin'ny fanjakana tsisy vita ny amin'ny fodi-drafitr'asa-panjakana zany na vita zara fa vita dia nohon' le hoe centralisme zany dia zay tsy afaka mitaraina akory. Misy olona zao manamboatra lalana ny aminay dia lalana zara fa vita vao tonga ny orana dia simba fa satria any amin'ny foibe no manao contrat tsy fantatray akory izy olona io iza no hitarainana iza no toriana dia mangina fotsiny amin'izao zany zahay. Misy vola 4 milliards
d'ariary natao détournement zany ny enona amin'ny cour des comptes volantsika rehetrarehetra hitambarana anay io ao anatin'izany ny volanay amin'ny faritany misy anay dia noho le centralisme any amin'ny foibe any le olona dia tsisy olona hita rehetra tsy fantatra koa izy ny tondrona hatramin'izao moa zay mbola tsy naheno mihitsy hoe nisy olona nigadra moa ny olona nanao an'izany hoe tokony higadra iza ny nenjehana iza no nigadra fa noho le centralisme dia samy mangina mionona fotsiny nefa nyzany 4 millions d'euros zany na tsy nalefa tany aminay aza fa hoe mba nanamboarana ny flyover ny Tananarivo ohatra fotsiny dia vitany zany tonga dia miena be ny embouteillage tombontsoa antsika rehetrarehetra zany fa ty centralisme ty zany dia fianokalofany dahalo angalatra ny volany Madagasikara rehetrarehetra dia tsisy olona afaka miteny zavatra vitsikely ny zavatra niteneniko teo fa betsaka mihitsy ny zavatra tsy mety mahazo vola antsika avy any amin'ny projet dia hoe entina any amin'ny faritra anaovana latrine ohatra dia anaovana latrine zany hoe cabinet amin'ny toerana tsisy rano dia izy na zazakely aza mahay fa zany cabinet zany mila tao amin'ny toerana misy rano dia be da be no vitany fa tsy miasa mazava iza koa moa no ampiasan'izany dia vola very fotsiny fa raha aty aminay akaikinay aty le fanjakana afaka tsy hoe any amin'ny foibe lavitra be any dia afaka miteny zay hoe zao ny anaovana azy fa zany daholo imposena aminay le décision avy any dia zay tsisy zavatra azonay atao ny valan-javaboary any aminay any Ankarafantsika may zay tsy afaka manao inina fa miandry pompier avy any Antananarivo zany dia iza koa mitarena an'izany tsisy fanapahan-kevitra any amin'ny faritra aty daholo dia tsy hita zay be da be zany le exemple tsy tonga tondoako daholo fa zany mahatonga anay hoe gaspillage vola very nefa zahay tsy anasa be da be ny olona tsy anasa ny fododrafitrasa moa tsy ara-dalàna dia tena miaina fa hantrana lalina dia zahay ve fahadisoanay ve faotanay ve raha mitaky hoe zahay mba tia handray andraikitra amin'ny zavatra misy any aminay ka lazaina fa hiady foko za kosa mahita hoe diso be zany fa tokony mba mieritreritra ihany raha ohatra ka mba manana fitiavanamana sy fitiavan-tanindrazana le fitiavan-tanindrazana moa eo ihany io tany fa le namana piray tanindrazana raha ohatra ka tia tanindrazana tokony ho tiana koa ny namana piray tanindrazana mba hahita fiadanana ka sakanana ve zahay mba hahita fiadanana samy miaina amin'ity tany nomen'Andriamanitra ty amin'ity Madagasikara malalantsika ty samy te hiadana ka zahay mahita hoe le fandrindrana tsy mety aoka le gaspillage fa avelao mba any aminay no mitantana ny toe-karena misy any aminay zany akory tsy midika hoe manapaka fihavanana amin'ny malagasy tsy zany mihitsy fa ohatra ny fianakaviana ihany io rehefa lehibe ny ankizy tokony manao ny tokantrano ny manokana fa tsy mitambesatra foana atao amin'ny ray aman-dreny satria le ray aman-dreny koa tsy aharaka ny amelona ny rehetrarehetra ka rehefa hoe mitady manokana zany ianao dia omenanao ny fahafahana omenanao ny vola fa tsy hoe karamanao iny terena tazonin'ny ray aman-dreny dia ianao asaina manao zavatra tsy mety ane zany dia ohatran'izay koa le izy ka mio rehefa misy n'le rafitra federaly misy foana ane le fitondram-panjakana iombonany zay misahana ny firaisampirenena dia misahana koa ny fiandrianam-pirenena zay zany ny asany misahana ny fanarahan-dalàna hoe manara-dalàna daholo reto zanako reto ny firaisam-pirenena tsy miadiady reto zanako reto
ary ny fiandrianam-pirenena hoe fianakavinay manana maha izy azy eto amin'ity planète terre ity ka manana ny fiandriananay zahay ao anatin'ny firenena 70 eran-tany. Fa kosa ny fitadiavana ary matanjaka ny faritany tsirairay dia matanjaka ho azy Madagasikara fa io centralisme mihitsy no manakana ny any amin'ny faritany tsy hoisy famokarana na famokarana ara-pambolena io hoe secteur primaire tena mampalahelo taloha nisan'izany hoe fo fifa zany hoe mifantina ny masomboly dia inona mitranga teoriana ny vola tokony ho budget fo fifa tazomy ministère any tsy omeny akory dia voatery zany le fo fifa any atoerana mamoriporona mividy masomboly any amin'ny tantsaha akaikeo ihany dia mody atao hoe reto ny vokatra zany zava-misy dia ahoana mo no handroso ny fambolena. Ny ingénieur firy moa ny ingénieur agronome atsika tsy esy hitanay an-tsahany fa firy taona zay ny nambolena za mihitsy mamboly sy manetsa mbola tsy nahita ingénieur agronome fanjakana zany tonga tany aminay hoe mba anareo tantsaha amin'ity faritra ty zahay anampy anareo tsy misy an'izany tsy masomboly tsy zezika amin'ny télé indray aloha zay mahita amin'ny télé nividiny fitondram-panjakana mihitsy ny vary ary satria kely ny fidiram-bola ny tantsaha fa mifaritra voatokana fa tsy amin'ny Madagasikara rehetrarehetra dia iny no entina any amin'ny télévision hitany rehetra mba ilazana fa mandeha le politika azafady tsy amin'ny toerana rehetra le izy ka tsy tokony entina ohatran'izay foana le izy ohatran'ny misy fiatsaram-bela fa tsy misy volonté hoe te hahatsara ny fiainan'ny malagasy rehetra ka io raha te hahatsara ny fiainan'ny malagasy rehetra tsy misy afa-tsy ny fanomezana fahefana azy hanatsara ny zavatra misy ao aminy. Araha-maso izy sao dia tsy manara-dalàna araha-maso sao dia iadiady fa kosa ny resaka ekonomia io resaka marché tokony avela zany libre satria mbola misy aretina koa amin'ny fitsarantsika ao anisany angatahantsika n'le hoe fédéralisme satria amin'izay any ankaiky any le fitsarana zay koa adiniko nolazaina teo raha mbola miziriziritsika io fédéralisme ane na ela na oaingana na tsy ho azo amin'ity taon'ity ho azo amin'ny manaraka io satria maninona satria raha tsy atao io dia hiafarana amin'ny 13 mai foana izay fitondram-panjakana mini hoe tsy miraharaha ny fizarana any amin'ny faritra dia tsy maintsy hafarana amin'ny 13 mai ary karazan'olona roa zany tsy tian'io fédéralisme io ny karazany voalohany dia le olona manjavozavo tsy fantana nahazo fanazavana diso satria raha olona normal ka maheno an'le fanazavana dia tsy tokony ankahalan'izay. Karazan'olona faharoa ireo olona mitondra zatra manao lalandririnina ary tsy mety voky ka raha ohatra ka zaraina any amin'ny faritra zany ny fahefana dia lasa tsy manana tanana intsony izy hanao ampimamba any zavatra rehetra tiany hoanina eto Madagasikara efa hitantsika reny resaka capture d'état reny ka ireny anena dia nisy olona nigadra ny ivelany any mbola betsaka ny eto sady raitso-kombakomba no manana ny fomba ratsy io mbola teanao ihany ka zareo ary matanjaka manana serasera dia mampiela amin'le vaovao tsy marina sy le fampitahorana hoe misy adimpoko amin'izay zany rehefa le zahay le mivoyan'io fédéralisme io maheno an'izany araky ny kajikajiny dia hiteny hoe matahotra adipoko fa janony ka zay toko tsy matahotra an'izany satria adipoko zany tsy misy zany izy tsy fantatro hoe iza ny amorona foko izy no iady amin'ny foko izy resaka foibe ny fitondram-panjakana ny torinay eto anatiny ka tsy tokony sokajina amin'ny ara-poko zavatra io fa diso be ary mampiady olona fa aza manaiky entin'olona amin'ny adiady à gauche à droite zay tsy mitombona
ka io zany ny afatra hoentiko hoe oka mba samy isaina fa tsy eny takoritsika zavatra tsy mitombona oka mba samy eny fanazavana misy fa zany adompoko zany raha amiko manokana tsy ho isy mihitsy raha mbola eto Madagasikara satria tsika efa nifangaro daholo ny olona avy any amin'ny farany atsimo makany amin'ny farany avaratra ny olona avy eto ampovoantany miela Madagasikara zany ny fifangaroana zany misy fiarahamonina matoa-tsika mbola tsy miady hatramin'izay tao anatin'ny fahantrana be zay enantsika ka tsy hoe andeha hanova rafitra no ampiady eo zay ny zavatra fantako ka oka mba tsy eritreritra an'izany tsika fa zavatra tsisy zany raha misy olona miteny an'izany dia tonga dia atao hoe reo indray le anelingelona ny malagasy